Mahafaly ny ekipa mpanao tantara ny radio vaovao masony manolotra ho antsika Antson ny ra Antson ny ra dia ampeniny hanta ny rintso. Reto avy no anome aina ny tantara. Ny iraky Jeso Kristy Dina Nicole no faneva. Ny sakazan Kristy Zolony anarako tarivelo no faniry. Ny miaramila amin'ny fahamarinana eto Aramianjatovo no tera. Vertina Rantoso Bentsany no bebe sy Feniso. Yanise raha Antsinena no pastera. Fanantenana Randriambololo Malala no diary. Ny Anjarakotomiaina no Prinsia. Ary Tantara Kotarvelo no fidy. Anio no fizarana fatelo sady farany. Dia zay sy ny atondihany mianaka tongobakivaky izy ity ka sady mararo mamenatra. Lalina indray zany ry izy mianaka. Aive ka tsy zanaka nateraka reo diary. Natsangana izy fa prinsiana no tena nateraka ay. Mampalahelo ohatr' zany. Ary manina moa raha ohatra ka raisinay mivady hipetraka aty aminay izy sady zay raha toa tsy niteraka. Izy anefa mipetraka any amin'ny Fenso e. Le comptable atao aminareo iny. Mino ary se fa tsy anaiky an'izany izy a. Efa leo mbonanana izy. Ho raisinay ho toy ny zanak'ainy izy. Misaotra ary sainy amin'ny fanampiana fa aleo hijanona amin'izao ihany a. Eny ary ko. Asa efa mandalo aty ary izy rapitso e. Tonga dia raisiko hiasa atao amin'ny orinasa. Tsy mampaninana anareo raha ohatra ka sekretera ny toerana ametrahana azy ato. Sady le aty eo loko mantsy lasa. Tsy maninona ka. Sy vomaniny daholo ary ny fangatahana asa sy ny CV-ny. Dia misaotra ary se a. Zay aloha fa andeha zay sao dia tara fiangana eo e. Eny ary se dia mirary soa, bon voyage. Misaotra e. Oteky Fensoa. Zay olona. Diary. Mandrosoa kia. Tonga soa. Misaotra betsaka. Tapa-kevitra zany. Tapa-kevitra matoa tonga miaraka amin'ny etam-beako. Navelandry ireo zany prinsia. Tsy irery zany izy fa mbola manana ny reniny. Zany ho efa kamboty. Indray diary. Efa lasa nga dadanareo? Ie, mety efa lasa angamba izy izay. Foana indringa sa? Ie, prinsia tia miantso ity. Allô? Zany ve? Andray, dia misaotra betsaka kia. Raha riva ihany dia mandalo any. Ie, ataoko rehefa avy eo e. Efa lasa nga papa? Maso tokoa ndry? Ahoana hono? Oay, indray somesedera hony a. Tsara kosa zaniko. Miaraka ao indray zany tsika sindry. Atondry a rehefa avy eo a. Rehefa manao demande d'emploi rehefa avy eo. Eny akia. Mampaherana kosa zany hira mandeha amin'ny radio andry izany a. Raha Andriamanitra ke no mitantana ny fiainantsika dia lalam-piadanana ny hitondrany antsika. Na dia toa zavatsarotra aza ny fijerintsika azy. Misaotra kiny amin'ny fampaherezana.
Dia ina keny azondrio hanampiana anahy? Vavaka, tsy misy afa-tsy izay ihany e. Dia manaraka izany efa hitandria ve ilay akan'ny tezanandria talohany nakan'ny dada sy ny aninareo andria? Hitako ka, fa ahoana? Efa natoron'ny papahana ihany. Manino ndry raha mandeha manao fanadihadiana any e? Sao mantsy ka any no ahalalana ny marina momba andry sy ny fianakaviandry. Marina k'izy izany izay indray no tsy tao anatin'ny eritreritro. Raha rehefa avy any amin'ny Meusodera dia mandalo any. Hoe mbandroso e. Manahoana tompoko? Mahatomizely diary. Bonjour ianao. Salama. Salama tsara fa misaotra. Mazoto toerana re. Misaotra tompoko. Arak'ilay noresahanareo sy papa iny direktera dia tonga aty aminao androany. Ay, ka efa niteneniny taminao ve fa sekretera no toerana hotasominao ato? Eny tompoko, reto ny dosiako. Io anilako io birao anao mino fa hainao tsara ny mandray olona. Sady tovovavy tsara tareto anao io ve mo tsy hay handray olona e? Direktera koa tia manao izay mahamenatra. Roviana no manomboka mandray asa. Rapitsoka, mety aminao? Tsy maninona ka. Izay ary fa angadadalana tompoko. Iny ary, veloma ianao. Veloma tompoko. Maninona koa ary azy zany? Toa tia mihana be amatomizely diary eto tratrako izany sa ve izy le mampahonena iny no Antson izany e? Tovovavy tsara tarehy sy feno fahendrena iny mora angaha dia tsy tia madamo kantoko. Ny tsy manana toa anay azy ty efa tsy fidiny. Zaho koa tia lasa fisainana lavitra be eto fotsiny. Aleo aloha dia ny reto dosie an'reto ka. Mba tamana aty aminay avy ve dada sy neny e? Tena tamana kia? Raha sy tamana amin'izao kosa aloha dia sy tamana intsony. Mahafinaritra ka. Mahafinaritra ry dada sy neny fa tsy misy zanaka. Io indray indry. Manana ny fotoana no any tompo fa mahareta. Izay angamba tsy hiteraka intsony. Efa ela ihany izay nivadiana izay e? Mahireza kia. Mandrasa ny tompo e. Dia ahoana nefa hozy dery? Ny soraka an'Andriamanitra aloha dia raha tsy toy ny lehilahy sasany hoe sorena rehefa tsy miteraka na hoe maditra amin'ny varilava. Izy indray ary no mampahery ahy. Misaora tokoa ny tompo fa visiny ny lehilahy manao toy izany e. Marina moa. Tiany indry fa sary-pisaina. Aiza ny mpianakavy ô? Ay ve ato daholo e? Tonga sahady ianao. Nody aho fa ohatrany tsy mahazo aina ako. Fa marary angaha ianao? Tsy marary aka. Tonga tao diary androany. Asa rery fa nefa fa vao nahita azy aho dia tia miana azy mafy izany ho eto an-tratrako. Nanomboka teo dia tena tsy nahazo aina mihitsy aho fa dobodoboka be izany foana ny foko. Tena aleoko mihitsy aloha nody e. Ordera, tandremana e. Sao lava eo ianao nefa ianao efa mijoro tsara io. Io indray indry fa sary-piaro Raha nieritreritra an'izany ve aho dia hosahako tantaraina aminareo? Hita ho ary seko. Mahampime koa nareo reto ka.
Feno soa! Nanahoana ny tany? Tena misaotra andriaka. Petra aloha dia tantarao ny tany e. Faly be a. Ndriko lazao aingana moa e. Mbola ano ny reniko. Zany tsara kosa zaniko. Fa ny mahagagana fotsiny hoe fa maninona no nateriny tany amin'ny fitaizana zazak'amboty. Mety sahirana ara-pivelomana izy ohatra. Fa tsy izy anie hono nanatitra tany e. Fa izy? Ramatoa lehibe izay dia niaraka tamin'ny vehivavy iray. Nisy masera efa zokonjokon'izay mantsy tao dia izay no nahafantatra ny tantara rehetra. Tonga tao nene ilay reniko sy ilay ramatoa saika hakanahy. Nefa izaho efa lasa amin'ny papa sy maman. Nitomany be sy nalahelo hono izy. Fa ahoana koa ary izany? Na izaho koa anie dia mbola baraingo be mipetraka aminahy e. Fa ahoana tokoa aloha no nahalalandrian'izany e? Ny anaran'ny papa sy maman no teneniko dia izay no nitadiavan'ny dosiako. Dia saika adiniko tamin-dry marina izany. Mioty izany hono no tena anarako. Andraso fa niraisiko tato anatin'ny hazo andahako tato. Body malala deran'ny avy miody ny anaran'ny reniko. Body malala vatosoa faneva. Fa tsy misy anarany indray aloha e. Zaza sary angambany 26 ao 1996 niteraka tany Matasoa. Dia aiza izany no mety ahitana ny renindry? Sa ho any Matasoa sika? Aleo mihitsy aloha Jesao navela hiasa sy hanolo-tsaina e. Sa ahoana? Marina izany. Raha tsy izy tokoa no mitantana sy miasa dia tsy misy vokany ny ezaka ataoko. Otinareo aty e. Prinsia, mandroso akia. Inona ki vaovao a? Salama ve nareo? Salama tsara ka. Misy vaovao mahafaly akia. Inona ki? Mba zarao aky ara-mifaly a? Mbola velona anie hono ny reniko e. Fa mahafaly tokoa ki izany a? Ahoana nalalandry an'izany? Nikaroka e. Nanao fanadihadiana tany amin'ilay akany nangalan'ny papa sy maman anahy. Tsara kosa ki izaniko. Fa ny mbola manahirana anahy aky izao dia ny fomba ahitako an'ny reniko a. Aza manahy amin'izany aky-ndry fa saingy eto anampy andry e. Misaotra akia. Hay ve misy vahiny ato e? Manao ny Prinsia? Manahoana ki fensoa? Naika adiniko marina ny fisiany ty. Fa inona ki iny? Ny ray aman-dreny koa no nanome an'ito e. Sokafy aloha fa soa misy ilana azy. Mihidy lakile anie ty e. Nefa tsy misy lakile tokony hamahana azy. Piro aky a? Eto aty pohiriko amin'ity antsy ity e. Ty tokoa hoe andramo raha mety. Mafy be. Mafimafy ihany fa kely sisa. Zay ve? Off, zay ka. Inona daholo reto? Voay eo, ty misy rojo tsara tarehy. Ao e, sady matevina. RFD. Inona ny dikan'izany? Ary diary variana be. Ny nareo rojo mahavariana anareo fa tsy reto taratasy reto. Ty izao ny kopiako Marina daholo ny tenen'ny masera rehetra. Mioto ny tena anarako. Eto aty hoe kivakiko. Ary toa tsy misy anarandray. Mioty. Zaza sary azy zany. Ay, ndriko. Ao anao fity rojondry ity.
ao aloha fa fanakely fa be vovoka be izay ao amin'izay. Ohatrany hoe rojin-dehilahy izany. Ye, haiko ve ndry mamarika an'izany? Hita ho azy retoko. Oay, variana be teto a. Haika efa amin'ny 10 sasany arivo izao. Andeha reto fa sao be dia aty a. Eny tokoa. Izay fa velominareo. Veloma-kia. Misaotra kely tsidika. Taiza foana mondry izy izao vao miditra ny trano ry prince. Mbola nitsidika ny zoko. Zokondry iza? Tsy manana zoko izany ndry. Ndry ihany na laoko ny kiboko. Manana ka. Jerenge ny bokim-pianakaviana fa misy ny anarany any. So mantsika diso fitadidianareo. Tsy indriza zazakely indray no miseho mampafantatra. Fantatro ny ataoko. Na nenenako ny nanangana nino zanaka. Fa inona mihitsy ny ankahalamamanao antiary. Nefa dia tsy hitako anie izay ratsy nataony anao e. Rehefa tsy tiako dia tsy tiako e. Zazaka mboty rehetra ity ve navelako andova miaraka amindry? Fa le anefa milaza aminao fa tsy kamboty araka ny teninao izany kory dia fa mbola any reny ary eo ampikarohana azy mihitsy izay izao. Ary raha izay lova koa nampisarahanao amin'ny zoko dia tsy mila fa zarao an'ny zaza mahantrany ianao. Ataoko inona rena izay hijanona eo amin'ny varavaram-pasana? Tsy hitondrana dia tapa-tsotra iray aza ho any amin'ny mandrakizay. Miararena nefa tsy ho tompon'izany akory. Azon'Andriamanitra natao angery mamono manesitra an'io arena ireharehanao io e. Na dia izao aza. Manginindry e. Avelao aloha mba hiteny. Ataoko angamba fa efa hen'ny sofinao ireny mpanankarena ny tafian-jiolahy ireny. Ao anatin'ny fotoana fohy monja dia fongana. Tsy misy ny arenany. Ary tsisy vaovao amin'ny sofinao koa ny tranona mpanankarena mahay ireny. Ary minitra vitsy monja koa dia levon'ny afo izay arena reharehany. Dia izay arena ve? Dia izay arena mora aloha no ankahalaon'ny hafa? Mba mieritrereta. Eo ianao fa lasa? Prince, miverena aloha e. Miverena aloha ndry e. Lasa ihany izy marina. Lozako e. Ny zanako indray tia mananatra. Tsapako fa tsy netiny nataoko. Ary marina daholo izay nolazain'ny prince izay. Lasany amin'ny efitranony ary ve izy teo? Andeha hiresaka aminy aho. Prince, voay aloha maman e. Voay moa e. Prince tsy mety amoa izy marina. Prince, mifony maman. Mba voay moa kia. Hiresaka amindry vetivety Ahoana e? Avetsy ambony fandrinetsy aloha ny zanako. Hiresaka sika. Hitandry. Mifona kia maman fa diso Zany Amin'Andriamanitra sy amin'ny diary ianao no tokony hifona fa tsy aty amiko. Eny e. Tsapako fa tena tsy netiny nataoko. Ary mba jereo moa izaho e. Sa mbola tezitra amiko foana ndry? Mba malahelo anie izaho maman e. Mizaka amin'ny mafy loatra diary no nataonao. Aiza ve dia zaza mbola tokony hianatra izao lasa voatery miasa nefa mba izao ihany ny toerana misy antsika. Ary mba nodinianareo moa izao ny fahafahambarankanareo amin'ny Monsieur Dera. Tsy fidy no any diary anery mamono okamboty e. Diso ankiza. Matokindry fa andeha hifonany amin'ny diary e. Tsara rehefa mahatsapa ny tsy mety nataonao ianao maman. Ny beba dia reste Jesosy anjaka ao amin'ny fiainanao ka ho tompo sy mpamonjinao fa izy ny tsy ampy amin'ny fiainanao no mahatonga anao manao an'izao. Tia tena sy mankahala ny hafa. Eny kia.
Misaotra. Samatra manana zanaka endry toandry. Vonina ny bebaka sain'olo teny e. Izao vao tsapako fa zava-poana ny haren'ny tany. Tsy aloha very maman miarariana ny an-danitra. Eny ekia. Faly amin'izay zany ry. Ye, miomboka faliana miaraka amin'ireo anjelon'ny lanitra. Misaotra maman. Avy io fihiniko izany zanako izany. Mandroso e. Bonjour directeur. Bonjour mademoiselle Diary. Saika mba hanao sinihan reto taratasy reto tompoko. Rojo. Way. Lay rojoko ve? Toa misy soratra hoe RFD. Analako anie izany. Lay rojo meko amin'ny faneva talohan'izaho leo any ampitan-dranomasina. Tena izy mihitsy indra. Tsy diso mihitsy ny eritreritro ka. Dia ahoana nefa ny nahatongavany rojo iny any amin'ny mademoiselle Diary ka mampistery. Atao variana be ny directeur izany. Fa misy inona tompoko? Sendra mba nisy nalasa sainana fotsiny ka fa no azafady. Fa inona tokoa moa no atondianao teo? Ampanao sinihan directeur an'ireto taratasy reto aza. Aitoko moa. Apetra fotsiny eo aloha kia. Eny tompoko, mangatantalana vetivetika ara e. Azafady anie mademoiselle Diary e. Ahoana izay? Ahoy mba jereko iny rojonao iny azafady. Ohatra mba mahafinaritra zany mantsy ny paoziny. Azalana ka. Azalana fa eo fotsiny dia mety ka. Vetiny mahavariana ny directeur e. Tsara kosa ilay rojonao a. Sady matevina be. Taiza no nividiananao azy ity? Tsy novidiako ray ito fa souvenir napetraky ny ray aman-dreniko e. Ary toa taitra be ianao. Ka fa efa maty angaha zareo? Tsy fantatro. Fa ahoana? Eny e, mbola hiresaka sika fa mahazo mandeha amin'izay aloha ary ianao e. Eny tompoko. Fa misy inona ary? Mahagaga anahy mihitsy ny fihetsika directeur teo iny ka. Aleo aloha ato amin'ny bureau ny feno soa hiresaka aminy. Inona toa mampiasakazaka anao? Aiza ilay rojoko? Rojo inona? Ilay rojo volamena nomeko anao talohan'izaho andeha ho any ampitan-dranomasina. Hay ve iny e, navelako any amin'ny zanantsika ingo. Misaotra anao Andriamanitra. Halleloia. Fa ahoana e? Hitako fa neva ny zanakitsika. Hitako any zanakitsika. Dera, marina ve? Tamin'ny fomba ahoana? Avy mihitsy aloha ianao fihiniko ry malala. Tena faloatra. Ary feny fifaliana ny anareo izany. Hita ho fa misy inona rakizy a? Ay ve tonga dada sy neny e? Hita dera hono ny zanakay. Marina hoe? Fahagagany izany marina. Saotra ny tompo. Dia ahoana nahalala ny deran'izany? Eny tokoa a. Izy ary aloha ilay izy. Tsy mba izay moa no mahamaika anareoko. Fa nga olona fantatro izany e. Iny fantatrao tsara. Lazao rehefa mampitaitaina e. Le mahasaro-piaro anaoko izy indray. Mademoiselle Diary ve? Izy indrindra. Ino ery fa ho tantaraiko anareo ny nahalalako azy.
dia izay nalalako azy zareo a tomitomandre malala dia raha ho masom-pifaliana reny ahy e. Na izany aza mila manady atsara ihany nareo a. Ary maninona aloha raha mandeha makany amin'ry monsieur Fidy e. tsy ao ane izy fa lasany ampitan-dranomasina roneny. Diary aika ny zanako ilay nijaly sy nahilikilika indrisy ry sombiny aika. Zaho koa vao fantatro fa hery mampifandray sy ny zanaka kay no nisy teo aminareo. Zay angamba le hoe Antsondra. Za indrindra rakizy a. Dia inona aloha izany no ataonareo e? Andeha resaka ny aminy aloha zaiko. Na izany aza dia tapoana be izy a. Tsy fantatra mantsy izay tena ao an-tsaina. Sao dia sanatria mantsy ka hanome antsinanareo izy. Na ahoana ny tsako? Marina mihitsy izany. Izy raha teo mantsy ny nitondra fijalianako sao dia miteraka rahatra eo aminy indray. Zany tokoa aloha e. Aleo atsotsika izy dia asaina miandry anay any am-piasana sa ahoana? Ataontsika makotrika be fandraisantsika ny zanakitsika iny ry dera. Efa ela loatra mantsy ny tadiavantsika azy izay e. Aleo aloha hiomana vetivety. Izay mihitsy mety e. Nahakakana mihitsy akiny fihetsika direktera teo izay a. Fa ahoana? Variana be izy tamin'ity rojoko ity. Sady toa taitra be izy no manady ady be. Tsy mifono zavatra mampisy fanantenana ao andriva izy izany. Ndry tiky tena lalitsaina. Amiko indray dia hoe mety ho nanintona azy fotsiny. Rody tsy misy mpananana ety e. Sady ilay tefy taloha be ireny. Direktera tia miantso ity. Allo? Eny tompoko? Tsy maninona fa afaka miandry aka. Ahoana ahoana? Afaka miandry anazy ve hony aho fa misy ilany anahy? Raha izany ake dia aleo aloha izaho tonga dia handeha fa efa ora firavana izao a. Ena kia? Any an-trano miaona e. Manahoana mademoiselle Diary? Manahoana madama? Azafady ry Diary fa nampiandry a. Tsy maninona ka? Mandrosa aty amin'ny broara aloha vetivety. Fa misy inona ary? Jereo any amin'ny fandinian'ny madama fanevana e. Mila ifamingana izany tongotra izany. Mahazo toerana ary Diary a. Andraso fa misy ranom-boankazo reto iarahantsika miala hetaheta e. Sady miresaka ihany sika. Ao atao akery Diary a. Misaotra? Inona ary no dikan'izao? Toa olona efa mifankazatra efa ela be tamiko ny firesaka izy ireo. Mampahonena anay mivady loatra ny tantaranao ry Diary a. Olona mba manana ny ampy ihany ny monsieur Fidy nefa dia tsy nahatafitanao. Fa angaha efa maty ny ray aman-dreninao ry Diary. Ny raiko no tsy fantatro fa ny reniko no toa mbola any angaha. Dia tsy mbola hitanao ve? Mbola mikarikazy mihitsy aho izao. Efa nahazo renseignement tany amin'ilay akany a. Fa akany taizaka iny nanaterany Andry? Sa tsy fantatry indry ny anarany? Akany fanomezan-tsoa angamba izay. Tany aminy izany iny rojo iny? Ie, nisy boaty izay nanasiany kopiako dia tao no nahitako an'ity e. Le boaty secret napetrako izany. Fa iza ny anaran'ilay reninao sa tsy fantatrao? Sao mantsy ka mba olona fantatra ihany. Fantatro ka. Iza moa izy teo? Andraso e?
body malala vatosoa faneva. Taitra be izy. Faneva neny ve? Iny ny taratasy nijerevanao ny anaran'ny reninao iny anaka? Kopiako ty. Hita ty hoe Aleo koa aloha hijereny akaikinao iny. Dia madamo faneva ve ny reniko hoe? Jereo ty fijerony to mitady hitomany fa hafen'ny anahy fotsiny. Direktera no fihiny mafy. Zao diary tia misy vola dia mandehana ianao sy feny sora hariva mividy akanjo sy kiraro. Tsy maninona fa tsy miasa nareo mirahavavy rahariva. Dia mandeha any an-trano ianao rapitso. Zay Atao inona daholo ty? ataovy akanjo amin'ilay farany tsara. Aniraka chauffeur zay akandry. Eny ary dia misaotra tompoko. Ahoana ny fijerendrianao ao anatin'ity akanjo sy kiraro ty? Tsara be. Lavatra ny akitrokely ilay akanjo dia mihaja be. Ndry fotsy ilay akanjo sy kiraro raozy. Tena manendrika be andrika. Ray aman-dreniko aky ireny a. Direktera ve izany ny ray indry? Asa fangamo za tsy zaza sary. Mbola tsy fantatra izany ka. Atao vaingana aky ilay voloko fa sao tonga eo ny fiara. Mahasosotra mantsy ny mampiandro olona. Kely sisy e. Midobodoboka be izany voko izany. Kalma ihany fa sao tapaka lalandra alohan'ny fotoana eo ka tsy ahita ny dada sy neny. Ndriko aky dia mahita lazaina mihitsy ka. Fa raha izaho aloha ny tafita indray androany dia matokindry fa tsy ho adiniko izany. Jesao kosa aloha ny voalohany. Laneo amin'ny fanomponana azy ny androm-piainandry rehetra fa izy no natao izao andry. Marina aky izany a. Zay fa vita. Tsara tarehy be ndry. Hita mihitsy hoe zanaka direktera. Io indray ndry a. Tsara fahatongavana koa ty fiara akandry a. Hita akiko. Izay aloha fa lasa e. Tia mipoketra sao adino. Bon courage aky a. Merci. Faly ery diary. Jerety izy. Voaina mihitsy ny varavara ny idirana eo anaty fiara. Toy ireny olo manan-kajo ireny. Misaotra anao Andriamanitra. Variana be fenso mitazana eo am-baravarakely. Io fa miandrandra ny lanitra dia nanakatona ny rideau. Mivavaka izy izay. Tompo, misaotra anao fa nomenao namana toa ny fensoa. Tena namana. Zay fa lasa. Ary aleo andamy matrano amin'izay. Azo masy tsara ry tena fanaovan'ny olona ilay décoration Efa vita tsara re sady neny koa ngefa nanara-maso ao tsara mihitsy. Tsara ery izy ao Efa tena havanana mihitsy ilay olona nanao azy. Zany ary nankaiza ary tada teo? Nijeriny ao anatin'ny efitrano fisakafoanantsika ao angamba iziko. Sy mebsebe ery ngery zareo Raro mikosako. Zafikely tokana ane iny Efa ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ao daholo angany olona nasaintsika ry faneva. Ny sasany fa ny sasany mbola mivezivezy eo an-tokotany ao. Tokony homana amin'izay fa efa ho avy ene izy izay Ity koa fa tonga ny mofomamy. Apetraka amin'ny toerana efa namboarina ho azy ezy ry dia misaotra anareo Mahakotroka dia makotroka mihitsy anie izany fandraisanareo azy izany. Ay ve niakatra nareo
zanaka iverana iny ka hitandray efa nafotony maty nefa indro velona indray. Marin'izany anaka. Andriamanitra nefa no tokony soarana voalohany a. Eny rery dada. Ty fa tonga ny fiarany tondra azy fa ndao hitina. Asa efa miditra daholo ny olona. Oay, mahafinaritra be ato izany. Nakaiza koa ary ilay chauffeur teo. Tontsika fotsiny izy dia tsy niteny fa tonga dia lasa nivoaka ny fiara. Na ilay gardiena movavady anay teo aza tsy hitako izay nalehany teo. Mangina be tsy misy olona mivezivezy mihitsy ato. Ahoana koa ary izy izany. Toa mampatahotra. Za koa ty aleo mivoaka ato anaty fiara ato amin'izay ka. Andray, voaravaka tsara tarehy ny lalana. Toy ireny olo-manan-kaja ambony ireny mandeha eto. Ary iny ireny soratra amin'ny jeu de lumière ireny. Misy daholo na ery amin'ny rindrina ambony rihana na etsy amin'ny itsy varavarana vao miditra itsy. Inona ary izany? Bienvenue mioty. Anarako anaty kopina izy izany. Zay vao tena mazava amiko fa ato no misy ny ray aman-dreniko. Directeur sy madame Faneva ve? Fangamo za manandraindray. Za koa ty toa variana mamisa visy eto fotsiny. Andriamanitro, misaotra anao aho fa niaino sy namaly mivavaka ianao. Sambatra manana anao. Andriamanitra velona ka miasa sy mikarakara anay. Jesosy amin'izao sisa izao na ory aho na manana dia ianao no antony havelomako. Amen. Sokafana ve ny varavarana sa ampanenoana ny sonnerie? Ay, efa misokatra ity varavarana ity. Aleo tonga dia miditra. Izany aterako e. Ndrehatra tamiko ity jero. Be olona be kay. Zanako, hitako ihany ianao. Aofingo izany zanako izany. Neny, aok'izay ry neny a. Efa ty a. Aika zatsika mboty. Io koa ny rainao. Izany ve? Dada, aika raika ihany ny olona nifaneraserako. Endry mioty a. Mioty ny tena anaranao anaka. Efa fantatro ka. Andray, misaotra anao atony fa hitako ihany ny ray aman-dreniko. Ndry edy izy telo mianaka. Fa mihana fatratrere. Faly a. Tena faly a. Mananjanaka ihany tsika ry dera. Endry raha havako a. Mioty a. Vonizay anaka anondra izay tsy vitanay taminao hatr'izay. Misaotra dada sy neny a. Vonina koa ny ity anareo. Oay, variantsika fa ireo koa ny raibenao sy ny renibenao. Ve, faly mahafantatra anareo. Zahay koa anaka, saotra ny tompo. Ndao amin'izay sika manan-kavy araka itsoran'Andriamanitra ka raimbam-bavaka e. Zay vao iroso amin'ny lanonana. Mba holohany amin'ny zavatra iray tsy Kristy e. Marina mihitsy izany ry dada. Ve fa no maninareo be mihitsy izao fandraisana anazy zao e. Atra e, tahaka ninona. Efa hatry ny maly anaka. Nanamarina fotsiny izay ilay maly. Dia izay kiny tantarandriry mioty a.
sy ny fahoriako tamindry fitediavako andrehatra amin'izay dia anometsiny anay ve ndry? Indrindra fa zanaka. Tsy manometsiny anareo izany a dada sy neny a. Ie, tany ampitan-dranomasina tokoa izahay no nipetraka. Satria maman moa ilay tsy niteraka iny dia nitsabo tena tany izy. Izay no tena nipetrahanay tany e. Feno eny taona no vao niverina taty Madagasikara izay. Efa fantatrareo ihany angamba ny fahoriana nentiko satria tsy tiany maman intsony aho vao nahazo an'i Prince izy. Fanondroana tany amin'ny Prince ny fitiavana. Dia izaho ilay nampidirin'i papa tao amin'ny sosiete iny. Dia tany amin'ny Fenosoa no nipetraka e. Ilay rojo anaka no nahalalako anao a. Mihitsy mantsy izy iny. Nomeko ny reninareo fonza ho any ampitan-dranomasina. Izaho ary mba gaga nahita ny fihetsika ao tamin'iny. Neniko tsy nentiny fa navelako tao anatin'ny boaty niaraka tamin'ny kopy anao noho ny atezerako tamin'irainao. Aika ifampilanin'Andriamanitra hifanenantsika telo mianaka. Izay angambany amin'iny fa mifety amin'izay aloha tsika androany e. Ho fandraisantsika ny mioty sa ahoana? Sa mihitsy e. Mandrosoa dada sy neny a. Ato ny tranonay sy Fenosoa. Misy vahiny aky Fenosoa. Mandrosoa daholo e. Manahoana daholo tompoko? Manahoana Fenosoa? Hitako ihany aky ny ray aman-dreniko a. Arabaina izany. Misaotra ny tompo. Misaotra betsaka Fenosoa tamin'ny nandraisana ho an'ny diary a. Na imioty e. Tsy ho voavalinay ny soa vitanao fa Andriamanitra no hamaly. Nefa mba misy valisoa kely omenay anao ihany reto e. Oay, lakile anankiroa. Lakile fiara ny iray dia trano ny iray. So tsy mety re izao tompoko. Izany tsy mitady valiny. Fantatray tsara izany anaka. Tsy nitaka anie ianao fa izay mihitsy ny nanome. Raiso aky a. Amin'izay ndry tsy manofa trano intsony. Misaotra indrindra re. Tena mankasitraka. Fa izao tokoa misy mitady an'ny diary aho. Iza? Madame Kanto. Mifona ke diary a. Diso a. Mamela ny eloko. Tsangana maman. Aza mandoalika toy izao. Efa hatry ny ela no namela amin'ny maman. Misaotra ke a. Laza ho any amin'ny Prince ihany vaovao a. Faly ery izy izao. Vao tonga taty maman a. Diary mandroso aky a. Salama daholo ve nareo? Salama ka. Efa mifamelanga aky nareo sy maman? Ie, sa ahoana maman? Izany mihitsy. Ary aza loazandribe fanady adiny eo fa mandehana makaram-boankazo sotrony e. Ndraso vetivety ary. Papa? Tongo papa maman a. Manahoana daholy? Ay ato daholo nareo. Sady efa mifankatia be a. Marina anie izany ry papa e. Vaovao mafaly koa izany a. Reto ilay ranom-boankazo. Mahazo toa? Aiza ny voandalana ry papa? Ao e. Be dia be mihitsy ny eto koa fa aza matahotra. Fa inona aloha ny vaovao taty e? Hitako ry papa ny ray aman-dreniko a. Fa ahoana? Dia iza?
olona efa fantatrao ihany ane izany e. Monsieur Dera sy madame Fanefa rehetra papa. Zany ve? Fa ahoana nahalalandry an'izany? Eno ary fa ho tantaraiko anareo e. Dia izay ny anton'izao fioanantsika izao e. Sika moa efa nakambany ankizy ho iray, indrindra moa fa efa nakambany rahan'i Jesosy Kristy raha teo e, izay navita fampihavanana ho antsika tamin'Andriamantsika sy ny nahiray antsika ihany koa. Izao rery izy mivady a, misaotra anareo ny taiza sy ny kolokolo an-diary na imiota izahay. Andriamanitra no isaorana e. Tena ekena fa nisan'ny kilemanay teo amin'ny fitaizana ny diary. Izany tokoa izy menakavy a. Naninenako ny zava-bitako e. Avy alao ireny lasa momba lasa ary madamo Kato a. Asa fisafisaina intsony. Zany mihitsy re rakizy a. Sady ny olona rehetra koa ne samy manana ny tsy fahatanterahany daholo e. Hita ho ary bebe. Ny tena lehibe ny dia nambebaka tamin'Andriamanitra ka niova foa. Izay anie ilay antsondrahan'i Jesosy e, mitona ny olona rehetra hibebaka izy. Tia antsika loatra io Andriamanitra io rakizy a. Fa na dia mafy tamina aza no nafony izany any a, dia nataony izany no ny fitiavany antsika. Mahagaga ne reto dia izao e. Maro amintsika no miny tsy mandray an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Le Jesosy Kristy niaritra mafy noho ny fitiavany antsika e. Raha atao an-tsaina mandrakariva ny eny hoe mangirifiry Jesosy noho ny amiko dia tsy sa manota izany intsony e. Satria tokoa moa ny filatsahana ao anaty fahotana dia fanombohana an'i Jesosy fandroandray amin'ny azy fijaliana. Izany tokoa kia, indrindra fa hoe tsika tanora. Maro ny fankapanahy. Efa hita izao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra dia mbola niniana atao ihany. Satria hoe menatra ny namana sao rabirabiana. Nefa raha menatra an'i Jesosy eo anatrehany ny olona dia ho menatra antsika koa izy eo anatrehan'Andriamanitra iray ka ho diso fanantenana eo. Mieritreritra ny tovam-paradisa akanjo ny afo be no hita. Loza angamba, maty antoka be. Ndray androany a, rehefa tonga ny fotoana ialany etỳ an-tanina ny avian'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra dia tsy maintsy isy ny fitsiarana ary ho hita eo avokoa ny natao rehetra tetỳ an-tany. Tsy maintsy hijenja ny valonasa ny tsirairay e. Toerana roa ihany no isy a, na paradisa na elo. Ary za mino a. Fa raha olona mba tonga saina tsara ihany, tsisy isafidy an'izany elo izany. Fa saingy ny olona no manao izay ahatongavany ihany. Izay ilay hoe safidy. Tsy manery Andriamanitra fa manome safidy malalaka izay lalana izorana. Fiainana sa fahafatesana? Paradisa sa elo? Raha isary Jesosy ho tombo sy mpamonjy anao a, dia ataovy ny sitrapony dia andova paradisa e. Sady mandrakizay ne niany e. Tsy mba hoe 70 na 80 taona tonony etỳ an-tany. Izany tokoa e, ka ambava homana na ampo mieritreritra. Fa avadika aloha ny resaka e. Atao ahoana ny orinasantsika? Tsy aleo very sy averina tambatra indray a. Amin'izay koa matanjaka tsara. Dia alefa mifananam-pity izy roa vavy dia ry zareo indray no tantana ny orinasa e. Dia sika akaina amin'izay fafabe izay vitantsika izay. Sa ahoana ry izy roa vavy? Tsy maninona ka. Ie, za mihitsy. Dia tandrema sao dia variana amin'ny fanotrona ivelany ihany ka tsy mahatsiaro ny antsony rahan'i Jesosy a. Matikita dabe, raha mbola velona koa izay dia ho sary velona ao am-ponay mandrakariva ny rahan'i Jesosy izay niparitaka sy nitete teo ambony hazo fijaliana ho famonjena antsika. Ka na iza hitarika na iza na rabo dia izao ihany ny aho hoe efa miaritra amin'ny mafy ahy Jesosy ka ataoko ampy ahy izy. Tianao Jesosy, nalatsa ny rano mba ho famonjenanao.
izay miantsoantso hoe tianao a mibeba raiso fa tianjaka eo amin'ny fiainanao efa niaritra mafy noho ny aminao a aza vela iantsoantso foana ny drako izay nalatsako anao ko anio mandraisa fanapa-kevitra sy dingana vaovao andray an' Jesosy ka ho tonga olom-baovao aza manao ampitso lava fa tsy tompon'ny ampitso isika raha nio ny tonga ny fotoana ialana ety an-tany dia aiza ny vatananao ny paradisa sa ny elo dia nenao mbola velona toy izao dia manova safidy tsara fa io Jesosy nandatsaka ny rany mitaonanao hibebaka. Narainao teo ilay tantara nitondra ny lohateny hoe Antson ny ra. Antson ny ra? Ndiam-peniny hanta ny rintsoa. Novelominy ny iraky Jesosy Kristy Dina Nicole no faneva. Ny sakazan Kristy zorony anarako tarively no faniry. Ny miaramila amin'ny fahamarinana eto Aramianjatovo no tera. Vertina Rantosobenja no bebe sy Feniso. Yanise raha Antrinaina no pastera. Fanantenana Randriambololo Malala no diary. Ny Anjarakotoniaina no Prinsia. Ary Tantara Kotarvelo no fidy. Anio no fizarana fatelo sady farany.